Efa noresantsika teto amin'ny fandarana mahery fa handeha ila ravinahitra any amin'ny ekipan'ny USS Tamponais any La Réunion any ilay vodilarana ankavian'ny ekipan'ny Fosa Junior Boeny no sady vodilarana ankavia ao amin'ny ekipam-pirenena malagasy tsy iza akory izany fa i Bakary Mario nisy ary ny resadresaka ny fanaovana taminy makasika an'izay fifindrany lasy andeha ho any La Réunion izay. Sorako manokana club zany namelana andeha ary sorako manokana ho an'ny président club koa satria nisy resaka teo hoe tsy mandefa zoerany fosa ohatsy zany ito manamarina fa mandefa zoerany fosa dia manaraka zany club vaventy koa ny Tamponais ary hoe tsy hoe vinavina sy anina fa efa ny fanirianatra faela be fa ny tena andehanako ana tampon zany tsy hoe nalabaraka ny zoeragasy rehefa tokany hoe iny fa lasany fotsiny le rifa tsy mba tena ezaka maximum so de hoe nataon'olona resaka fotsiny rehefa ary anaraka an'ireny diany zoko reny efa nanao tao ala regny efa nan'ny firenena fa za koa tena an'ny maximum aty amiko. No fahafantarany Mario an'izany hoe football ao La Réunion zany lazaindreo fa mahay baolina ny créole na ohatsy zany ary tsy ataoko ambanjavatra koa ny malagasy rehefa tonga any dia hoe misy tena hoe ahafantarandreo hoe mahay ny malagasy ary zany koa ny ezako hoe ny ataoko rehefa tonga any. Mario tao anaty ekipam-pirenena malagasy ianao Bariany Madagasikara amin'izao fotoana izao saika mpilalao mila ravinahitra ny ivelany avokoa no mandafitra ny Barea ho anao manokana mety hisy fetraikany amin'ny hoe fetson'ny mpanazatra ve izay filalaovanao any La Réunion zay? Eo mihitsy ny tena tiako indrindra ny fandehanako any La Réunion tsy hoe tsy midikadika hoe anaonao zavatra hoe kilalao kely hoe fa tena ny maximum aranjaran'ny mpanazatra zany mba hijery mombamomba an'izany hoe fa tsy hoe vitany hoe lasa La Réunion fotsiny dia any tsy anao an'ny zay maximum aty amiko zany mba fanomezana maximum koa zany meko ary mba tiako hitan'le mpanazatra koa hoe iny Mario fa lasa fa mafaka mijery izy fa tena ny maximum Mario. Mario mbola betsaka ireo zandrikely eto Madagasikara maniry andeha amin'izany hoe asehatry ny matianina zany inona ny hoe afatra ho an'ireo zandrikely ireo mba ho tonga amin'ny toerana tahaka amin'ny Mario? Efa tena misaotra amin'ny fanontaniana fa ny afatra mioka ny zandrikely tena manana patience fa elany riako hoe andehanao baolina ny extérieur hoany hoe anao professionnel zany tena efa ela koa nanaovako baolina tena zay vao tonga amin'le mba tanjona tsy hoe tanjona le tena irina mba agnatin'le mba irina tena manana patience ny zandrikely zay fotsiny.